Karakôry jiaby indray atsika jiaby any tokantrano any izay manaraka ny fahitalavitra amin'izao matinaly izao robia fahafolo ny volana aprily taona 2024 isoragna sahady ianao tsy saraka aminay ato anatin'ny fotoana ny vaovao ary asainay ampanajana ihany koa anaraka an'izany hatramin'ny farany vaovao makasika ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny nagnano fidinana ifotony ny korana mivantana tamin'ny ponina teny Antanjombe avaratra eny Ambohimanarina eny ny kandida solombavam-bahoaka izay natolotry ny antoko Timaka 25 ao amin'ny boriboritany fahaenina izay ao amin'ny lisitra faharoa tsy iza izany fa Andriamananjezika Feizoro asa sosialy no natao tamin'ity andro niany ity satria tsy azo jerena fotsiny ireo ponina izay sahirana amin'izao fiainana efa miasarotra izao ihany koa mitatitra ny andindininy izay vaovao izay Rina Rabe Mananjara sy Mathieu Prince. Mila mahafantatra ny manahirana ny vahoaka ny kandida isolo vava azy rehefa tonga eny amin'ny ateny miram-pirenena io no nambarany lisitra faharoa ny kandida tolotry ny Timaka 25 larana faharoa ho an'ny boriboritany fahaenina Feizoro Andriamananjezika nandritra ity fitsidiana ny fokotanina Antanjombe avaratra Ambohimanarina ity no nanaovany asa sosialy isan-karazany izany ary no amafisiny fa tsy manolotra trondro ho an'ny mangetaeta izany ny tenany fa aranjono kosa nisy tamin'ireo tsy manana ny fahafahana hitsapitena no ny aretina mahazo azy no ny antoana amin'ny fitsaboana teo ihany koa ireo tsy afaka miasa izay no tolorana zanagaganagana ahafahany miavitena sy mivelona nisy koa ny mpivady sahirana izay maniry ny anatanteraka ny mary azy no ny antoana maimaim-pona izay resaka raha mitenenina zay mijery ny olona hoe misy zavatra tsy metimety ny aminy dia mijery zay feo ihany koa mitenenina zay zako mila miaino anareo dia mila mahita anareo zay vao afaka misolo vavanareo teo koa ny ankisy tsy manana kopy naterahana omena maimaim-pona ihany koa fantatra fa ny lakan-drano izay mandalo ny elakelatrano mila fanarenana dia eo atao ihany koa zany ny fambolem-bary tototry ny atsanga tsy maintsy isy fijerena akaiky satria mamerina ponina maro eny an-toerana sy ny manodidina izany. Ananamafy ny filohan'ny tanora tiako Madagasikara atao anatin'ny faritra Analamanga fa tsy iza izany fa Andriamatoa Razana Drakoto Erniena tamin'ity andro niany ity fa ny kandida izay atolotry ny Timaka 25 ihany no tohanany jeune team jiaby manerana ny Antananarivo. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa izy nampatsia fa tsy amin'ny fotoana fifidianana karan'izao ihany no tokony ietsika ny mpikambana ao anatin'ny jeune team fa amin'ny andavanandro mihitsy dia ilaina izany amin'izao fanomanana ny fifidianana ho solombavam-bahoaka izao ny tarigetra izay apetraky ny mpikambana jiaby ao amin'ny tanora tiako Madagasikara dia ny fampandanina tsy misy fepetrany kandida jiaby izay natolotry ny Timaka 25 hoaratsika ny andindiny izay tateriny Germaine Menjanahary sy Erzora Joanarivony. Vonina tanteraka amin'ny fiatrehana sy ny fampandaniana ny kandida izay tolotry ny Timaka 25 ny mpikatroka tanora tiako Madagasikara eto Analamanga efa mipetraka avokoa ny paikady momba izany raha ny nambara ny filohan'ny jeune team eto Analamanga isan'ny santatra am-bavarano ny fanomezana fampiofanana azy ireo mba anampitraikefa sy ahafantatra bebe kokoa ny momba ny antsoina hoe politika ankehitriny dia mivohitra amin'ny fampivondronana ireo tanora ny fikambanana namafy Andriamatoa Razana Drakoto Erniena izay filohan'ny tanora tiako Madagasikara eto Analamanga fa tsy tokony amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra tahaka izao ihany no ampietsika ny tanora tiako Madagasikara fa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Raha tsika malala moa zany fa zany jeune team zany dia rafitra anankiray ao anatin'ny tiako Madagasikara zany hoe na inona na misy fifidianana na tsy misy fifidianana zany dia rantsana velona zany tokony misy foana zany ny hetsika izay ataon'ny jeune team fa io zany dia miankina amin'ny fanetsikatrehan'ny tompon'andraikitra isaky ny fokotany isaky ny district ny anay moa zany région dia ny région ny anay ny etsehanay ao anatin'izay ary nisy foana zany ny hetsika izay nataon'ny jeune team na nisy ny fifidianana na tsy nisy mba tsisy ny raha tsika malala moa zany fa matetika izay foana moa ny tenen'ny tanora hoe rehefa tonga ny fifidianana dia atao mpametaka fisy na
atao irakiraka ny gentim izay mihitsy na tonga amin'ny président Ravalomanana na me formation ary mampianatra ny tanora ary manokatra ny tanora zany ho lasa lavitra amin'ny resaka politika fa tsy izay fotsiny hoe rehefa tonga amin'ny fifidianana vao eo ny zay. Tsy miova ny targetra izay apetraka dia manaraka ny lalàna izay mifehy antoko raha ny nambarany. Ankoatran'io dia nanamafy ny tenany fa kandida izay atolotry ny team maka 25 any no toana ny tanora tiky Madagasikara. Tsy ny eto Analamanga ihany zany fa manerana any Madagasikara mihitsy. Ny fanomanana amin'ny ankapobeny moa zany tanora eto Analamanga dia raha antsika malala zany fa ny distrika rehetra 13 eto amin'ny faritra Analamanga zany dia misy ny ezaka izay ataon'ireo tanora raha hitantsika zany amin'ny fidinana ifotony izay ataon'ny kandida tiako Madagasikara dia hita eny foana ireo jeune reny ary tsy le mpametaka fisy tsony fa mametraka ny foto-kevitra izay hijoron'ny tiako Madagasikara. Ny afatra moa zany ho an'ny tanora tiako Madagasikara zany dia tsotra hoe ny atsika izany mampatanjaka ny atokontsika zany dia tokony misy foana ny aktivité na misy ny fifidianana na tsy misy ny fifidianana dia tokony hijoro foana zany tanora tiako Madagasikara zany amin'ny fampandrosoana na ny sosialim-bahoaka dia tokony hijoro foana. Targetra ny ampandroso sy ampiroborobo ny fikambanana saingy tsy atao ambany zavatra ny fanabeazana ireo tanora amin'ny alalan'ny etika politika ny antoko ho hiatrano ny nambarany. Tsy mijanona raha teo ny fampiofanana izay omena azy ireo makasika ny antsoina hoe discipline des partis sy ny etika politika ho an'ny antoko tiky Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray tanterahana eto Antananarivo ny fivoriam-be national ho an'ireo huissier de justice et commissaire priseur na ny vaditany sy ny mpanao lavanty manerana ny Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny maraindray teo izany ary aharitra 3 andro zany hoe tsy faragna raha tsy amin'ny joma ho avy izao ity fivoriam-be ity. Tafiditra agnatin'ny lahara-pahamehana ikaonan'izy ireo loha amin'izao fivoriam-be izao moa dia ny fanatsarana ny asan'ny vaditany sy ny mpanao lavanty manerana ny Madagasikara, indrindra fa ireo vaditany izay malaza ratsy tokoa eny anivon'ny fiarahamonina eny noho ny afitsoky ny sasany amin'izy ireo izay tafiditra agnatin'ny resaka kolikoly. Hoaratsika ny antsipreny izay vaovao izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Mandidina ny 730 ny isan'ny vaditany sy mpanao lavanty matianina eto Madagasikara amin'izao fotoana. Isa izay tsy mbola mahasahana ny fiarahamonina malagasy mihitsy raha ny zava-misy eto amintsika. Tanjona ny ametrahana vaditany na huissier de justice iray farafahakely ny isakan'ny distrika ho ny filohan'ny fikambanan'ny vaditany sy ny mpanao lavanty manerana ny Madagasikara. Tsy mahenika ny Madagasikara zay mbola tsy nanay an'ilay hoe vaditany vonjamaika satria any anivon'ny distrika any isaky ny distrika dia tokony isy vaditany iray farafaratsiny ka raha mbola tsy mahenika an'izany zay fa miezaka zay no ametraka an'izay. Zao zany rehefa mivoaka zahay faran'ireo dia ezaka ny anenika ango distrika zay mbola tsy misy vaditany dia le vaditany vonjamaika zany rehefa tonga an'ireo dia miala amin'ny mavonjamaika azy fa mandray antanana amin'izay ny vaditany matianina. Ny eo amin'ny lafin'ny aditany matetika ny tena harenesana izany atao hoe huissier de justice na ny vaditany izany. Akaiky ny fokon'olona ny fotony izy ireny satria miara-miasa manampy ny olona eo amin'ny fikarakarana ny antota taratasy na ny fanaovana ny dingana ara-pitsarana, ara-panjakana, momba ny tany na trano na fananana hafa. Nampitaraina ny maro tato ato ny fisiana vaditany izay voalaza fa mandray vola, vao vidim-bola. Anisan'ny lahadinika amin'izao fivoriana ara-potoana ho an'ny vaditany sy ny mpanao lavanty izao ny fanatsarana ny asan'izy ireo. Atika pejy ny vaditany tenaina amin'ity aorinan'izao dia mbola apetraka hoe vaditany matianina zahay. Dia vaditany ina moa zany fieritreretana azy hoe honnête, mialantsiny amin'ny teny vazaha, mendrika, mahatoky ary miasa tsara mba ho tanitandalany Madagasikara. Zay no heverinay ivoaka rehefa vita ty fiaonan'olombenana ty. Ankoatra ny fivoriana nasionaly izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina ny robia 10 ny volana aprily 2024 dia isy ny atrikasa ifanakalozana sy ny hamolavolana ny lalàna mifehy ny vaditany sy ny mpanao lavanty ary isy ihany koa ireo huissier de justice vaovao izay nahavita fianarana
ka havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny arivany zoma faharoa ambin'ny folo ny volana aprily ho avy izao. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray saingy mifandraindraika amin'izay hatrany ho toy ny hetsika izay nataony avy eo anivon'ny sampandrarahany fananantany sy ny fandrefesantany dia nagnano fanambarana izy ireo ny any maraindray. Nisy tao agnatin'izany dia miato kely indray aloha ny fitokonana izay nataon'izy ireo ary mipody mandray ny asany araka izany ireo piasa ny fananantany sy ny fandrefesantany ireo. Izay no votoatin'ny fanambarana raha aravina andeha arahantsika izany. Tao anatin'ny fepitoana izay napetraka famanana olana misy eto anivon'ny sampandrarahany fandrefesantany sy fananantany dia mitoetra ny fampidiniana fitadiavana vahaolana. Teo anatrehan'izany dia lalana vaovao no anohizana ny tolona izay efa natomboka ka antenaina amahany olana. Noho izany dia ato aloha fitokonana mandra-pahavitany dingana efa natomboka. Manasa ny ambaratonga mpahefana misy eto amin'ny firenena izahay mba hanao fijery tsy mitanila manoloana ny zava-mitranga misy amin'izao. Na izany aza nefa dia tsy mikely soroka ny rehetra amin'ny atratrarana ny tanjona izay efa napetraka ho fanatsarana sy fanadiovana ny tontolon'ny asa. Eo amin'ny lafiny fahasalamagna kosa indray andesitsika manohy ny vaovao amin'izao arivariva izao. Ambola ny ampahatelo ny malagasy ihany amin'izao no misitraka n'izany fitsaboana ara-dalàna izany. Ny antsasamanila ny CSB na ny fitoeram-pitsaboana fototra eny anivony miparitaka manerana ny Madagasikara enra teo dia tsy misy nata dokotera raiky amin'izany ary na ny fanafody aza dia vitsy de vitsy raha toa ka misy izany. Manoloana izay indrindra dia isy ny famerenana ny antsoina hoe CSU na ny couverture santé universelle ho fanampiana ny malagasy jiaby amin'izany fisitrahana ny fitsaboana ara-dalàna izany. Vaovao tateriny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Mbola ny ampahatelo ny malagasy amin'izao ny tsy misitraka fitsaboana manara-penitra. Antony maro no mahatonga izany. Eo ny alafo ny sara ny fahaihany-koa ny fahasarotany ny fahitana toeram-pitsaboana miaraka amin'ny dokotera sy ny fanafody mifanaraka amin'ny aretina. Maro amin'ireo CSB ihany koa no efa mikatona ary na misokatra aza dia tsy misy dokotera sy fanafody. Manoloana izany dia misy ny tetikasa CSU na couverture santé universelle ho fanampiana ny malagasy amin'ny resaka fitsaboana. Toy ny fanao ny trano fiantohana ny CSU, misy ny vola aloha 7,000 ariary alohan'ny tsirairay isan-taona. 9,000 ariary le izy isan-taona. Natao io efa mandeha izy fa mbola misy miresaka ihany koa amin'izao fotoana izao hoe sao dia tsy araky ny olona 9,000 ariary io. Izay ny latsika n'ilay vola avy any finance, vola avy any mpamatsy vola anapitsika azy. Ato volana vitsivitsy, indray tsy ho teneniko hoe volana lavabe dia efa misy distrika 10 antarantsika ny olona CSU eto Madagasikara. Misy masotsivana izy io. Tany aloha tsika efa nanana le atao hoe fond d'équité. Nisy masotsivana. Rehefa nijerevana ny masotsivana le fond d'équité na le hoe volana tokana ho an'ny sahirana satria fond d'équité io efa nisy foana nge teny mitobim-pahasalamana. Lay vola alohako rehefa mandeha misitraka eny mitobim-pahasalamana marary ohatra dia mandoha vola amin'ny vidiny antibiotika sy ny karazany. Iny angalana ampahany ho an'ireo sahirana. Ny tsy nampandehana iny nge le lista ny tsy nazava tsara. Le lista nefa tsy miainga amin'ny ministera fa miainga avy any commune sy ny fokotany. Dia efa namboarina iny dia masotsiva ny CSU zany zao misy anankisivy ao daholo zany hoe rehefa olona tahaka izao no atao hoe sahirana reny olona reny tsy hanao cotisation izy tompoko fa efa misy volana tokana ho anazy mba hisitrahany fahasalamana ho an'izay manan-katao kosa satria tsika mahita tsara mihitsy fa na manan-katao miditra hôpitaly rehefa mivoaka vao ohatrany hoe tena lanilany ihany dokotera zay ny tsy ataontsika etsony ary zay ny tanjo. Tetikasa efa nisy ity CSU ity ary efa nisitraka izany ny taho vatomandry saingy nisy ny olana ka voaterina ato. Averina amin'ny distrika maromaro indray araka izany izy ity. Le vola any anatin'le compte misy le ataontsika hoe CNSS compte national de solidarité io pour la santé. Any io vola io ny ahian'ny olona mantsy le hoe sao dia lany lisandray ny vola ataoko an'izany mihitsy satria zay le feo mandeha fa ao io tompoko. Tsy mbola tena mampandeha azy tsara dia ny taratasy mbola tsy complet fa rehefa complet ny vola za zany ny teny mihitsy eto manao hoe
ok'izay le sode fa io maladie de sode io no mavoatsika isaky ny anao zavatra de sode isaky ny anao zavatra sode fa ozy aho hoe ok'izay ny aretina ndao tsonjovina amin'ny fahasalamana voaray fa misy kosa atreto aloha satria tsika me mandengy de misy foana le hoe amty dingana voalohany ty aloha reto avy ny aretina ho raisitsika an-tanany ny mitombo-pahasalamana de misy tsy adinontsika hatrany amin'ny hopitaly io fa tsy CSB ihany tsara ny manamarika fa aretina voafetra ihany no mbola sahaniny ity tetikasa CSUD fa tsy ny aretina rehetra akory. Lafiny tontolo iainana manana tombony Madagasikara amin'ny resaka fananana alaonko na ny mangrove izany satria dia mahatratra hatrany amin'ny 2 hektara ny velarantany misy an'io onko io raha ny eto Madagasikara no koragnesina izany indrindra nefa manoloana ny fampiasana n'ireny kakazo onko ireny dia tandindomindoza izany faritra misy ny alaonko izany maro ny mampiasa azy ireny anaovana fanaka na anaovana sambo na ny fitaovana fitaterana agnaty rano sy ny maro hafa ihany koa. Mitatitra vaovao makasika an'izay Jessica Miray sy Mathieu Prince. Ambetiteny matetika eto Madagasikara ny hoe manakarena isika indrindra eo amin'ny arena voajanahary. Arena voajanahary anisan'ny betsaka tokoa eto Madagasikara ny alaonko na ny mangrove. Mahery ny 2 hektara ny velarana misy mangrove eto Madagasikara ary any amin'ny faritra avaratra makany amin'ny sisiny andrefaniny no tena betsaka azy. Toeram-pivelomany hazan-dranomasina sasansasany mangrove toy ny drakaka fa ihany koa miaro ny sisitany tsy ho kaony riky. Raha ny mangrove eto Madagasikara aloha zany no ambara dia mahatratratra any amin'ny 200,000 hektara eo zany ny velarany mangrove manomboka avy any Diego mandrapatonga aty amin'ny faritra atsimo andrefana. Raha ny fahasimbana indray no ambara zany dia atao anatin'ny 10 taona talohan'ny 1974 dia nisy teo amin'ny 10,000 hektara teo zany no very vokatry n'izay fahasimbana izay. Ankoatran'le hoe itoeran'ny trondro sy ny zava-mananaina ao anatin'ny ranomasina toy ny hoe drakaka sy ny crevette dia manana anjara andraikitra ngezabe ny alaonko amin'ny fiarovana ny morontsiraka Madagasikara. Ny reny alaonko ireny zany mitazona ny fasika tsy hidina any anaty ranomasina ary miaro ny sisitany mba tsy ho kaony rika. Izay ny anankiray ngezabe fa ny faharoa koa izay mahatonga ity tetikasa carbone ity iarahanay amin'ny iarahan'ny ministera moa zany amin'ny programme Red Plus dia ity ilay fitrohana carbone manana anjara toerana ngezabe ny alaonko ao anatin'izay fiazonana fangejana ny carbone eny amin'ny rivotra izay. Tandindomindoza nefa amin'izao ny mangrove tahaka ny ala rehetra eto Madagasikara satria efa trandrahan'ny olona anaovana arina fandrehatra amin'izao no sady anaovana fanaka. Fa eo ihany koa ny fananganana orinasa iompiana crevette. Misy antony anankiroa ngezabe zany no mahatonga an'ilay fahasimbana. Ao ny fitrandrahana tsy ara-dalàna an'ireo hazona alaonko ireo zany izay tena mahatonga fahasimbana be tokoa. Noho ny filana moa zany eto Madagasikara indrindra ny ao amin'ireo le toerana atao antsointsika hoe ville izay mitady bois énergie BDB dia efa miavitsy ny ala ety ambonin'ny tany aty amin'ny terrestre zany dia mihazakazaka indray ny olona manao charbon sy kitay amin'ny alalan'ny hazona alaonko. Ny faharoa indray dia misy koa an'ity fametrahana an'ireto le industrie manao élevagena crevette izay fantatra fa eny amin'ny alaonko no ametrahana an'izy ireo an'ireny orinasa ireny. Tanterahina mandritry ny 3 andro eto Antananarivo amin'izao ny atrikasa ikaroam-baolana mikasika ny iarovana ny alaonko. Mikasika n'izay resaka tontolo iainana izay hatrany saingy ny biby kosa indray ary misy fifandraisany ihany koa amin'ny toe-karena hita fa mialany tamingana ny aomby eto Madagasikara. Anisan'ny hita taratra izany any amin'ny faritra Menabe iny sy any Ambalavao ihany koa toerana izay anisany maro aomby. Anisany miteraka n'izany fiavitsian'ny isan'ny omby eto Madagasikara izany ny indrindra amin'ireo toerana izay voalaza manaraka
ireo dia ny famatsianany eto andrenivohitra sy ny fanondranana ihany koa ny reto karazana biby reto mandeha any ivelany noho ny fihinanana ny henany izany. Nampahafantarina ihany koa fa mbola tsy misy ny antotanisa mazava momba ny aomby eto amintsika tato agnatin'ny 10 taona lasa izay. Vaovao tanteriny Nory Fitiavana sy Erzora Janarivony. Tsy mitsahamihena ny isan'ny omby any amin'ny faritra Menabe amin'izao atao anatin'ny 10 taona. Manamarina izany ny famatsiana omby mesesesy nanomboka any Antoerana, any Miandrovazo distrika izay malaza amin'ny resaka tsenan'omby. Noho izay tranga izay, olany tamingana miandalana ny omby eto amintsika. Tsy any amin'ny faritra Menabe ihany mantsy fa efa mitatra hatrany Ambalavao izay tsenan'omby iray lehibe ihany koa. Manoloana izany, hita ny mpandrahara sasany ny amin'ny tokony anakatonana amin'ny fomba aingana ny tsenan'omby. Raha ho an'ny Menabe manokana indray, hita ny faritra ny ampihenana ny isan'ny fampiakarana omby aty andrenivohitra. Etsy ankilany, 400 amin'ny omby alatra no efa tafaverina amin'ny tompony ny taona 2000. 2 taona faran'ny fanesy, mandidina ny 206 no tafaverina amin'ny tompony raha ny antotanisa azo nivoaka farany avy amin'ny zandary. Ankoatra izay, fantatra ihany koa fa mahazo laka ny famonoana omby vavy amin'izao. Feny tsy ahitana omby firy intsony eto Madagasikara afaka 10 taona raha toka tsy misy ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana momba ity raharaha ity. Eo amin'ny resaka fiompina kosa indray manomboka mahazo vahana amin'izao fotoana izao ny aretina pesta izay pahazo ny komankoro etsika na ny kosoa no afantarany maro azy. Saika efa miparitaka amin'ny faritra maromaro manerana ny Madagasikara izy ity fa ny tena nahitana azy betsabetsaka tato ato izay dia ny tany amin'ny faritry Sofia iny. Raha ny nambara ny teknisiana mpanara-maso ny fahasalaman'ny biby fiompy. Mbola Nory Fitiavana sy Erzora Janarivony hatrany mitatitra ny andindininy izay. Anisan'ny tranga mbola sarotra ho an'ny Madagasikara ny ady amin'ny pesta afrikanina izay pahazo ny biby fiompy indrindra ny kisoa. Hatramin'izao mantsy mbola tsy tena hita ny fomba hisoroana ny aretina. Araka ny nambarany teknisiana mpanara-maso ny fahasalaman'ny biby fiompy. Raha ny mahazo ny kisoa eto Madagasikara, tsy fantatra mazava hatreto na pesta tsotra na pesta afrikanina no miatra amin'izy ireny. Etsy andaniny, ny vaksiny fanefitra natokana hiadiana amin'ny aretina pesta tsotra mahazo ny kisoa ihany aloha hatreto no misy. Tsy aivana fa ny taona 2012 no tena ndrongatra io aretina io ka tany amin'ny faritra Sofia no lasibatra izany. Amin'izao kosa, miverina indray io tranga io, saika manerana ny faritra eto amintsika, raha ny voalaza ny teknisiana iray, mpanara-maso ny fahasalaman'ny biby fiompy hatrany. Tsara nefa ny mampafantatra fa anisany azo heverina ho mampiseho aingana io tranga io ny tsy fahazotoan'ny mpiompy manao vaksiny kisoany noho ny antony maro toy ny tsy fananatatsaha-vola natokana ho amin'izany. Eo koa ny toerana lavitra sy sarodalana. Ankoatra izay, ny tsy fampiny fanaraha-maso sy ny fikarakarana akaiky ataon'ny mpiompy. Ilaina mantsy ny mitandrina eo amin'ny resaka sakafo, ny fahadiovana, ny vaksiny ara-potoana eo amin'ny tontolon'ny fiompiana kisoa. Feny, miteraka fahatiantoka goavana ho an'ny mpiompy ny faharipan'ny kisoa ao anatin'ny andro vitsy. Noho izany, zava-dehibe hoy ny veterinera ny tsy fanaovana ambany zavatra ny fiompiana. Izay ny momba niny fa lafim-baovao hafa kosa indray ny vaovaon'ny fanatanjahan-tena dia ho tanterahana ny joma fa 12 ny volana aprily ho avy izao ny fisariana isokajiana anaty vondrona an'ireo ekipa 4 izay tafakatra amin'ny dingana famaranana amin'ny fiadingany tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra. Araka ny fanamafisana izay efa nataon'ny Confédération ny taranja baolina kitra moa aty Afrika izany. Rina Rabe Mananjara no mitatitra ny andindininy izay. Ekipa pirenena misa 4 no ifaninana amin'ity andiany faharoa amby 3 amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika ity eo amin'ny taranja baolina kitra.
ary atrika ny fisariana isokajiana anaty vondrona izy ireo ny zoma 12 ny volana aprily ho avy izao. Olona efa voatendry ny confédération no anao ny fisariana ary tsy maintsy atrehny ireo mpanazatra isaky ny ekipa. Ireto avy ary ireo ekipa pirenena iatrika izany kanina 7-12 izany: Sénégal, Madagascar, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, République démocratique Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Guinée-Bissau, Namibie, Ouganda ary Tanzanie. Tsy miova ny toerana fa le Caire renivohitra Egypta tranty no anatanterahana ity lalao ity ny 12 ny volana Jona hatramin'ny 7 ny volana Jolay. Mariana ihany koa fa ity lalao izay tanterahana any Egypta ity no isantarana ny fifaninanana ho an'ny ekipa 14 raha toa ka ekipa 40 monja ny tafakatra tamin'ny fifaninanana tamin'ny andiany 13 lasa teo. Ho fantatreo izay andimby toerana ny Cameroun tompondaka farany tamin'ny taona 17 Naidinao avy hatrany tany tokatrano tany fa Edena Eliano nitatitra tamintsika aniny fanadihadiagna makasika ny kanina 17 teo iny. Fa lafim-baovao hafa kosa indray ny lafin'ny toetrandro ho maina ny andro eto amintsika amin'ity herinandro ity. Faritra sasasasany ihany no fantatra fa ahitana orana madinidinika ao anatin'izany tombanana isy atrany ny avandra sy ny tafio-drivotra raha ny nambara ny sampana mpamatatra ny toetrandro tamin'ity andro niany ity. Anory fitiavana sy erzora Joanarvondi. Ho maina tanteraka ny andro eto Madagasikara raha amin'ny ankapobeny no resaina hatramin'ny farany herinandro izao ankoatra ireo faritra sasany izay isorana amin'ny tsitaitaika toy ny any amin'ny faritra atsimo sy avaratry ny nosy iny. Nambara ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro fa mbola ao anatin'ny vampitaona ny fararano tanteraka isika izao na dia tsikaritra aza fa efa manomboka mangatsika amin'ny maraina sy hariva raha toka mafana amin'ny atoandro. Raha mahakasika ny mari-panantsika manokana aloha zany dia tsy dia misy fivovana firy, mbola mafana ny rivotra iainantsika fa ny ilan'ny antsinanany nosy iny no ohatrany somary matsapitsika hoe somary mangatsitsika kely maraina dia rehefa ny atoandro mafana indray dia rehefa hariva indray somary mangatsitsika kely. Izay moa zany ny maraina dia vokatra ilay tsioka avy atsy mantsinanana trany matanjatsanjaka izy io rehefa maraina fa malefaka izy io mandritra ny andro ray manontolo iny. Dia izay no mahatonga antsika ohatrany somary midina kely maripana rehefa maraina satria ny mampidina maripana moa zany dia tsy afa-tsy ny rivotra sy ny takony masoandro izay no mety mampidina amin'ny masoandro. Fa ny rotsakorana amin'izao fotoana izao zany izay hitranga amin'izao fotoana izao dia ahina foana mety siny ny zavatra ny tranga mety tsy fahita zany toy ny avandra na ny tafio-drivotra indraindray amin'ireo rotsakorana ireo. Mahakasika ny trangana rivodoza indray mbola ahina tanteraka ny ifronany amin'ity volana aprily ity. Mbola tafiditra ao anatin'ny vampitaona mety isehon'ny rivodoza mantsy isika eto Madagasikara amin'izao ka izany indrindra no antony. Ny resaka rivodoza, ny vampitaonan'ny rivodoza aloha mahaveritsy ivona kely fa manomboka ny voalohan'ny volana novambra hatramin'ny faran'ny volana aprily. Ao anatin'io zany antsoina hoe vampitaonan'ny rivodoza. Itsika izao efa aty amin'ny voalohan'ny volana avrily. Zany hoe ny fiforonana aloha nefa ny hatreto mbola tsy misy fa izy noho izay vampitaona efa mifaritana izay dia mbola azo heverina foana mety isiny na dia atao zao hoe malefaka dia malefaka ny hipotrany izay fiforonana izay aty amin'ny volana aprily. Fa na dia ho maina aza ny andro hatramin'ny farany herinandro izao tsy ahitana fiovana firy kosa ny maripana raha ny nambara ny meteo hatrany.
iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'izao matonaly izao fisaorana bevata natolotra antsika jiaby nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao indray ny tenako ho amin'ny manaraka samandry mafo aby antsika jiaby tompoko lahy sy tompoko vavy